Andro sisa no isaina dia ho tonga ny fitoam-pifidianana ho an'ny eto Mahajanga saika ahitana birao fandatsambato avokoa isaky ny fokotany ary iray ao anatin'izany ny eto Mahajanga be. Eny amin'ny CEG Charles Renel ny azo no misy ny birao fandatsambato izay miisa 3 ho an'ny mponina miisa 700 sy iray alina. Fitaovana maro no ampiasaina eny amin'ireny birao fandatsambato ireny rehefa andro ny fifidianana. Hatreto aloha tsy mbola misy tonga izany fa miandry fotoana farany tahaka ny mahazatra olona lehibe amin'ny fokotany. Raha momba amin'ny resaka fifidianana raha atao amin'ny niveau fokotany zany hatreto dia mbola tsy misy fitaovana tonga atao amin'ny fokotany. Ny fomba moa zany rehefa misy hatramin'izay moa zany rehefa misy ny fifidianana dia misy ray volana alohan'ny fifidianana dia ny zavatra tonga zany dia ny karapifidianana. Zay zany zavatra tonga ty voalohany miaraka amin'ny lista dia io zany zay mizara ny karapifidianana sady manentana ny olona andeha hifidy. Fa ny ankoatran'izay moa zany dia amin'ny fotoana ny andro fifidianana zany ny tonga ny fitaovana. Ny SED no tompon'andraikitra voalohany amin'ireny fitaovana ampiasaina eny anivon'ny birao fandatsambato ireny. Araka ny nambaran'ny filohany eto Mahajanga Andriamatoa Maïva Portos tsy mbola tonga eto an-toerana ireo fitaovana ireo fa rehefa tonga kosa dia izy ireo no mizara izany mivantana eny anivon'ireo birao fandatsambato tsirairay avy.